ilay peniny dada tantara no soratany olona antoaromamy Ravorombato. Asina fa nahoana dada telozanao sady asina mafe nahoana dada ho ana felanao iato rery oko zay ka isatsony dadanao tsoko solonao iza mba ilasako mahafaly asy mahory ahy asina dada fa nahoanao ahy oko zay asina marary eo angenao e oko zay oa nao zany avako zany nao hiala teto am'izay tsika nao fa efa ho ampidirina any am-pasana am'izay izy fa fo am'izay io raha masonao eo oko zay a iasina oko zay tsy hitako tsony ange dady eno a nafela samy rery ahery lasisy eno a fantatro zany foko zay zany mbola eto e tsy anaranao mivelively zany a ndao fa ateriko io di any an-trano am'izay ianao dada nge tsy hiverina etsony e mahazo matoky anefa ianao fa tsy andahoanao zany mihitsy a azonao zany ery mitsanona ty aloha ianao fa tena mangina loatra ato an-trano hoe azonao atao hoe mitsanona ty zany hoe eny raha izay ary mety aminao dia ao fa hijanona re ay fa oka aloha io ranomasonao io oko zay tsy mahasoanao nge io e zany a oko zay oko zay volana sahady zay navadesany dada tsy nianao anenina akory ny any fantatra dia hoe namono teny izy raha ny mpanafody mahery no sotrony zany ara tsy voamarina tanteraka akory hoe inona le raha ny mpanafody ny sotrony fa dia hoe raha ny mpanafody mahery fotsiny inona nefa ny antony namono teny e nefa izy efa nilokaloka fatratra tamiko iry hoe tsy andao anao ahanaka raha tsy efa vitako ny adidiko aminao sa efa vita ve zany ny adidiny tamiko mbola raharaha hafa mihitsiny tsy maintsy karoko koa ny amin'izany a amin'ny fomba hoana nefa no avitako an'izany dia iza koa no hanampy ahy amin'izany tsy maintsy anefa ny antony namono ny tena tsy hiavelako velomaina fotsiny hainy dada na namono tena marina izy a na nisy ny sopatra izy moa mahalala an'izany telo volana lasa zay no nahitako farany anyity tovavy ty teto amin'ity toerana fialana hetaheta ity dia androany indray to malomalo kendrika ane ny fahitana azy zany e to mila hitomany mihitsy aza fa misy inona ary teto foana tokoa mantsy izay sy dada no
miaraka miala hetaheta rehefa sabotsy hariva toy izao. Ndry aizany efa izao ankehitriny fa tsy arovana tsy maty ataon-dohako izany rehetrarehetra izany. dia onjoonjoko izao samirery sisa. tena andao tokoa mantsy ianao ry dada. Inona loatra ny antony? Azoko ny mahamaloka azy toy io. Efa ho atsasakadiny izay nipetrahany teo, nefa le rangahy lehibe niaraka taminy matetika iny mbola tsy tonga ihany. Napetrapetraka le antodozy iny izy izay dia izay ny anton'izao e. Mety ny fanao fotoana mihitsy azy izy ireo dia tsy navelona ndramatoavady ny rangahy, dia tsy nahita hevitra tsony ilazana ny tsy fahatongavana amin'ity tovavy ity. Anioko angamba ny farany andehanako eto amin'ity toerana ity. Toerana tsy foko loatra, saingy tsy maintsy ilozako. Tsy misy dada hiaraka amiko mitsiky intsony. Tsy hitako eto intsony ianao dada. Mahatonga ho feno alahelo fotsiny ny fankanesako aty ka dada, izay sy dada, tsy mahay mifankafo nefa dia tsy maintsy misaraka noho ny akasony tany. Andeha ho anontaniako vare, mampalahelo aty izy, toa verivery saina. Iny fa mamoaka mosara dia mamafa ny ranomasiny izay nininina fenina nefa nitranga ihany. Mahafatifaty ahy ery nefa zato izy. Manao any ianao ry zatovovavy, afaka mba mitoetra eto anilanao ve a? Manamoana ianao tompoko, hipetraka eto anilako e? Ay, azafady rehefa diso fiteny aho. Tsy ho anilanao rehefa eto amin'ny latabatra misy anao hoe afaka mba manala fahanginana anao eto ve a? Anala fahanginako? Afaka mipetraka ianao ka? Anga fantatrao fa... Ie, fantatro ka. Efa ho adiny iray latsaka kely izay ny endasanao azy nefa tsy tonga izy. Dia izaho no nandroso teto alohanao, dia omenao fahadisoana ve aho raha milaza hoe tazako daholo ny fihetsika ao rehetra na dia hatramin'ny kely indrindra aza? Fihetsiko rehetra? Dia nendrasako anisa izany? Le rangahy lehibe miaraka aminao matetika iny e. Tazako foana anie nareo fa ianao no tsy mahita e. Izy somary mitazana kely matetika eny amiko. Hitanao, tsy etsy amin'ny tsy latabatra manoloana anao itsy aho no mazana no mipetraka, ary ianareo tsy miova fa eto foana. Mba tsy mahita tao koa ianao izany a? Tena mahavatra amin'ny manara-maso anay ve? Ie, fa toizako le teniko teo aloha. Gaga fa androany indray mantsy izao vao nahitanao teto, nefa izy tsy tazako. Tsy miandry azy ianao io izao, sakaizanao nga izy iny. Azafady fa be teny loatra aho. Azakivy amin'izany ianao ry tovovavy fa maro any ny tovolahy mety hifanentana aminao e. Ko nahoanany dia ho lany andro sy fandanjara sy hiazakazaka any amin'izay mety hitovolarana amin'ny rainao. Ndre, fa ino ty mampitomana anao toy io? Mafy loatra angano teniko sa tena tianao loatra izy ka? Azafady re raha nanafotoana anao ny teniko e. Tena tiako loatra tokoa izy, ary tsy miandry azy intsony aho, fa efa nisaraka izahay. Eny nanoana ny foko loatra amin'ny filazanao teo hoe rainao. Sao rery sisa mamisavisa ny fotoana mamy ny rahanay.
fiasako tena tiako indrindra. Raha azoko tsara zany ny filazanao dia Zay mihitsy. Efa tsy anisany eto ambonin'ny tanitsony tokoa izy. Efa lasa notomandry. ko inona no mampalailanao ny amin'izany? Fa fondranomaso fa maro ny mbola itianao mihoatra noho izay nitiavany anao hoe, ary inoko fa ampakatra anao ho ravaky ny tokantrano mihitsy, fa tsy hanao anao toy ny saribakoly azo atao amin'izay tiana anaovana azy fotsiny eo. Tsy mametsiny ianao aho. Tsy mametsiny ianao aka raha miteny toy izany ianao, satria betsaka ny zavatra tsy fantatrao. Sady ianao koa moa olo mandalo sendra ny tsetra, ka tsy tokony tantarako izany akory. Olo mandalo? Zaho efa nahalalana hatry ny ela fa ianao no tsy mahalala aho. Ny anaranao fotsiny angamba no tsy fantatro. Afaka ny anampy anao anie aho raha sitrakao hoe Rija ny anarako, ary afaka ny anome vahaolana ho anao raha toa ka ekenao ho namana. Vahaolana? Mety ampivelona ny aindada hoe ny vahaolana hoentinao any? Mety amerina ny dada ho eto anatrehako ve ny vahaolana ho arosonao any? Tsy ampivelona azy akory izany. Dada? Hay dadanao le maty? Tena mbola mamerina ny fialatsiny aminao ihany aho fa niveriko mpisakaiza mihitsy nareo. Betsaka mantsy ny tanora tovavy mitovitovy taona aminao toy izao no manatala nefa mahazoazo taona. Izay no lazako teny amboalohany taminao ange hoe betsaka ny zavatra tsy fantatrao e. Zaho azo ny miala tsiny na teny mahery taminao teo. Tsy misy tsinonao akory tovavy ny amin'izany aho, fa averiko ihany anefa hoe afaka manampy anao aho, ary afaka anamaivana ny alaherinao raha toa ka ekenao ho namanao. Iasina aloha ny anarako e. Mafy tamiko ny fisarana tamin'ny dada, satria tena tamiko loatra. Zary zany eritreritrao zany e. Any amin'ny asana indray. Mandra-paoviana kay no mbola eritreretanao azy e. Tiana eny tokoa. Eny e, mandra-paoviana tokoa moa ny eritreretako azy. Satria ve vita ny sitrapoko, vita ny asa nasenao nataoko dia manenina amin'ny asa vita sady anga zato izy. Efa 3 volana lasana izy ery malalako e. Ka nahoana no mbola tsy maty ao an-tsainao ihany zany? Ka ianao nefa maty eritreritra ka. Mora aminao iry miteny an'izany. Tsy anao tokoa ny lelo ka aisino na verimberinao. Mba fantatrao ve ny fahoriana menjady amin'iny tovavy iny ry Tiana? Zany a? Miala elo mikika azy isan'andro, le rainy nataony fientana, fitsikiana, andry ny eritreretany fa ianterany ratr'izay, maty tampoka, tsy nialana nenina akory. Mba fantatrao ve izany rehetrarehetra izany e? Mitady vadi-bolana ane ianao zany ry ery e? Fa nga mbola ty azy foana ty ianao ty e? Ery a, sao dia nolazainao azy koa raha ny marina rehetra e. Lasao tsy tia azy ary ny foko. Mba olombelona mitafinofo sy raha ihany ane ny tenako ry Tiana. Ary zao no tadidianao na tsy mivavako aza milaza ny marina aminy. Ny marina nge tsy mba maty izay fa tsy maintsy mipotra iny ihany na hiezaka toy ny inona ary tsika hanafina sy
anarotsarona any amin'izany dia na hoelana hoaingana tsy maintsy iseo. Aleoko rytiana enjehan'ny ombo masikatra izay enjehan'ny eritreritra ka. Aoka re raha avako, sao dia anaonao foana ary ianao ty e. Marina ny ianao, marina avokoa saingy tsy nisy azontsika natao tsony ane. Anga isika Andriamanitra ka afaka merina ny ainingarandry. Fa ny zavatra nanomboka toy ireny rehery tsy maintsy faranana ary tsy azo atao mitaredretra mihitsy. Ahoana indray? Fitao samyrerina ianao fa za tsy mahavita tsonika ary ny efa vita aza nanenenako. Ery eo aloha ho avelanao eo zany ve reo are mbe nasen'ny tantananao e. Ianao rery anie niany mba natokisany hoe anampy an'iny zanany vavitokana iny e. Dia ho avela ve zany? Ka raha izany no mahatsara ny fisainako rotiana, mahatsara ny fieritreretako. Maninona moa? Tahaterao samyrero any ianao tsy mahavita tsony aho. Ery fa ndeha ho aiza ianao e? Eo ianao e. Tremanitro. Avelao koa rangaha andeha any manahirana. Everina malaky fotsiny izay fomba hanohizana an'ity raharaha ity. Ny fomba hanafoanana ny kiala iasana. Fa ino ny vaty misakana ny asam-barako rehetra. Fa inona ty mahamaina olotra anao toy io? Marary anga ianao? Raha mba fantatrao mantsy ry asina ny zava-misy rehetra dia tsy nisalasala angamby ianao hamono aho. Namono aho tsy ho anisan'ny vilona intsony. Zaho aty kikisany neninandreo manalina. Mila afo ny androko mihitsy ny fieritreretana an'izany ka. Ery! Fa marary angao aho ianao? Fa manina ho ianao ohatrany maimaina, ohatrany toy izao, ohatrany tsy azoko mihitsy e. Za manandry iry asina fa tsy maninona akory misy zavatra kely mampiasa ny saiko fotsiny dia zay angamba no antony e. Fa inona ry aloha nosotroanao e? Ilay mafanafanomen'ny dada sa mba ho vaina zavatra hafa amin'izay hoe fa tsy eo tsony dada? Efa sasy ianao rery nge sisa e? Iasina ataovy ranom-boankazo tena faran'izay mangatsika kia. Zay izao no tena azoazoko ka. Zany ary malakitra fa tena mainy hetaheta mafiny tokoa ange za zany e. Aza ela ho andry manao an'izay. Iny are aza taitra ianao fa minitra fo ihany izany rehetrarehetra izany dia vitako. Eny ary enary nanosika anao ty fahotana mafaty ty. Nefa nge raha nanambady any asina zany ho aniza ny arena fa ho asa ho an'ny zanako ihany. Dia no hoe tiana ve? Tiana ve ny nanosika asany? Sa ny fitiavam-bola no mibahana tao an-tsaiko? Ho ahelika amin'ny tiana ve ny adalàna vitako? Misy manjoany hery ty mihitsy fa manafina amiko izy. Jerety izy. Eo izy dia lasa fisainana lavitra dia lavitra indray. Mba hinona loatra ary tena tiako fantatra be mihitsy. Ery! Zay a dia tonga.
reo ny ranom-boankazontsika nasiako mofo mamy ihany koa ange ay oe dia atao very atonga dia makafa tsy maninona iry ahoana riasina fa inona ka ho any mampiasa saina anao toy io tena ohatra ny lasa saina be mihitsy ny angenao tena tsy mba fombanao velively mihitsy ny toy izao ka tsy misy inona riasina fahazamanahy ianao lasa fotsiny ny saiko eto hoe zaho zany ny fiainantsika tsy misy any-dady nefa raha teo izao dada dia mbola lafatra kokoa ny fiainantsika mba mahita ny mariazintsika sy ny hafaliantsika izy zany tokoa moa zany fa honao ahery ahoana raha oviana tokoa moa izany mba hanaovana ndrarahantsika ndrarahantsika eno tsy tokony hisorana ntsony ene fa maninona moa raha roso amin'izay tokoa izany zany hoe ekeko nge zany riasina ekeko zany fa tsy misy ny olana eo anoloantsika nefa na dia teo aza ny rainao tsy velively ihany koa ny olana fa ho vita mora foana zany satria tsika nge efa mifankaty nefa ahoana ndray ry ery fa mbola misy mampisalasala anao ve fa tsika nge efa mifankaty be mihitsiny dia nao ara rery hery no andrekinako sy anteherako sisangeo aza mainka ianao riasina fa manam-potoana maro tsika eo anoloantsika izao no tadidionao voatery volana izay ny nafatesandrainao mety anahirana masony manodidina indrindra fa eo anivon'ny fianakavianao ny ahitantsika hifaly ao anatin'ny fotoana tokony mbola hisaonana eny marina tokolohana ianao izany mihitsika ohatrany tsy tao an-tsaiko velively ange izany hoe tsika mbola fa nazanaty izany ary fa tsy mba tonony kosa ve nefa raha hoe afaka enim-bolana ny ataondrarahantsika mino kosa hery fa efa mba afa-tsaona sy alahelo ny foko amin'izay miankina aminao ihany io ka eny na dia afaka ray volana aza nge fa ny ange hoa mba hevitra tsipy any mba atao ve miankina amintsika fa tsy saharery kosa tsarovy fa ianao ange heriny sady dadako no vadiko manomboka amin'io fotoana io eno sady inoko koa fa ho sambatra eo anilanao eny re raha matokely asina salama tsara ny fahatako anao zany androany indray moa sika zany vonoana hatramin'izay ny fahakalalantsika izay manahoana ianao andre matoretsy manahoana ianao androany tokoa tsy efa ray volana lasa moa izay ary tao ato ihany sika ny tafahoana indray eso mba misy tanjona tiatsika ho tratrarina kosa ka misy manirika atsika ho tonga eto amin'ity toerany ity raha nytaniko ianao zao hoe inona ny tena atondianao eto dia inona navalinao za aloha efa zatra makaty izay sy dada mantsy izany fa hatramin'izay navatesany dada izay dia efa somary mahalankalana kely ihany vo tia makaty fa androany tohatra ny nandeha fotsiny tongotro tonga teto dia tsy naharitra hatrano vily kanjo mifanena taminao zao indray za indray tsy kely ny finoko fa andray androano tsy maintsy miverina eto ianao ary tsy maintsy za koa no hitsenanao ampitsikina satria
mbola misy tantara tsy voalazanao tokony hampifandray atsika. Kanjo, ity eto ianao tonga. Tsy anio izany no fotoana mety hanambaranao amiko ny hafalianao toy izao sa ahoana? Ianao koa zato dia efa mahay mandahatra ery ka inona hono no tianao tantaraiko aminao voalohany moa izany? Ny hafaliako ve sa ny alahelo-ko rehetratr'izay? Ny olona rehefa saina misafidy hoe ny tsara sa ny ratsy no lazaina voalohany dia ny mampalahelo no raisiny voalohany. Koaka koa mba hisafidiny toy izany. Ny mampalahelo anao lazaina mialoha aloha dia avy eo toizantsika zavatra mahafinaritra. Tadidinao moa ianao mitomany teto. Tsy sanatria hamofotamandry akory aho raha mangataka aminao hoe mba azonao tantaraina amiko ve ny fomba nahafatesan-drainao fa tena misy antony lehibe lako azy. Aza atao mampitomany anao anefa ny tantaranao azy amiko eto aloha. Misy atokely aloha ianao alohan'ny hanomboanao ny resaka. Nahafatesany dada ny mahaliana anao. Zaho koa mba liana hatramin'izao ary mametra-panontaniana matetika mihitsy amin'ny tenako hoe fa inona marina no antony nahatonga ny dada ndao ahy. Namono tena izany rainao araka ny fahafantaranao azy hatramin'izao. Araka ny fahafantarako manokana aloha sy ny taratasina velano ahy dia namono teny dada. Nefa ny fisainako sy ny fitepony fokony amin'ny dada dia tsy samy velively. Fa araka ny hevitrao izany dia nisy nanosika andrainao hisotro ilay ranom-panafody tsy fantatra anarana akory hatramin'izao dia noterena izy hanoratra taratasy ho amin'ny anaranao. Ka moa ve mba azonao aseho ahy ilay taratasy nosoratany ho anao? Ndrasa omeko anao ty satria tsy misaraka amiko mihitsy koa manko ty taratasy nosoratany dady ty. Ity no mba hany fahatsiarovana farany na velano ahy. Ity raha ho vakianao aiza tokoa ho any Yasina zanako, araka ny nambarako anao anaka dia tsy andao anao aho raha tsy efa vita ny adidiko aminao. Tsy voatanako anefa izany teniko izany anaka, ka aza manome tsiny ahy ianao. Voatery aho andao anao, tsarovy fa noho ny fitiavako anao ihany no antony izany. Feno tsy ambaratelo anaka ny fiainana, ary toy izany koa rainao koa aza miezaka hitady na hikaroka izay antony nahafaty ahy, fa avy hatrany dia karakarao ny fandevenana. Io hery hiara-hitantana aminao ny fananana rehetra navelako ho anao anaka no nanaovako ireo ho anao anaka no nanaovako ireo, ka aza atao ambany zavatra ary aza malahelo ny fonao anaka, fa lalana tsy maintsy diavina izany. Veloma ny zanako, Randry rainao. Tsy nanao ininona mihitsy izany ianao sy ny fianakaviana fa avy hatrany dia nanatanteraka ny hafany. Io moa no azoko nataoko
Zara teo tao anatin'ny alahelo tanteraka dia ihery sy ny fianakaviany dada no somebiseby tamin'ny fikarakarana azy. Fa iza moa ty hery ambaran'ny taratasy sy lazainao matetika ity? Fahono aloha e. Fa iza marina aloha ianao ty e. Fa iza ianao no mikiry alala bebe kokoa ny antony nafaty any dada ka? Raha matoa kely asina tsy vo eo ianao no laza fa lina amin'ny nahafatesan-drainao, ko raha tena lina tokoa ianao dia tantarao aloha ny rehetra fa ao ariana ho fantatrao ihany ny amiko. Miangavy ihany anefa raha azonao atao valio izay fanontaniako izay azonao valiana rehetra, fa afaka hanampy anao hikaroka ny marina araka ny fahalalana sy ny fahaizana misy aty amiko. Iny are fa ho valiako ihany aloha izay fanontaniana azoko valiana. Zay ihery mpiara-miasa ny dada izy ary tena mpiara-miasa akaiky dia akaiky aminy, ary akaiky ahy ihany koa izy satria ihery no fofombatoko. Fa hafiriany izay no niarahan'ny asa tamin'ndrainao sy ny nahafofombadiny anao zay? Araka ny fantatro dia 5 na 9 taona teo eo angamba no niarahan'ny asa tamin'ny dada. Za mantsy ny voavaka baka dia nalefa ny dada nianatra tany ivelany, tany aho no nanomby fianarako, ary ny nampifamofo anay kosa dia 2 taona teo zay. Izany hoe vao tafaverina avy any ampita, vao tafaverina kelikely fotsiny aho dia niarak'izahay. Izany hoe ity hery ity izany no tena mahalala ny mivoaka sy ny miditra ao amin'ny orinasa tantranandrainao? Araka ny fahazahoako azy aloha hatreto, satria hery mantsy no ambetetenin'ny dada foana ao ambavany dada foana, isaky ny miantso any ivelany izy dia tamin'iza tany ivelany zany, dia izy ny tena atokisany mihitsy tokoa. Tena hoe hery ny tena atokisany Fa avadiko vetivety ary ny resaka e, tena mifankaty tokoa ve aloha nareo sy hery, ianao sy hery zany, ary tsy mbola nisy fifanolanana ve teo amin'izy sy ny rainao hatramin'izay niarahan'ny asa zay? Ianao koa mampiomehy anahy ka. Fa ahoana? Tena mampiomehy ahy ianao Andriamatorijaka. Fa nahoana moa zany izay ny tsy fakatio izy ianao? Ndraranay aza nge efa eo mpanomanana azy mihitsy izay ankehitriny e. Ny amin'izy dadandray moa tamin'ny tsy nateo ano tsy fantatro hoe ohatra ny ahoana, na hoe nisy tsy fakatsahoany zareo, tsy haiko izay. Ary hatramin'izao koa mbola tsy nahitako oloha, tsy nahita olana momba ny hery. Tsy manamarika an'izany koa e, sady dada koa tsy mba miresaka amiko izany mihitsiny. Angamba mety misy ihany fa tsy te laza amiko izy, satria so angambany dia hoe anelingela amin'ny fifankatiavanay, sy ny hoe so dia isy ihany koa ny tsy fifanarahan-tsaina. Tena tiako loatra mantsy dada Meserijaka. Tsy ampisalasalana no ilazako amin'ny dada raha ohatra ka hoe nisy izany fa tapaka hatreo ny aminay, dia teneniko mihitsy izy hoe roay avy hatrany izy fa tsy ilaina akory asa ato. Raha azoko tsara anie izany mety ho nisy tsy fifanarahan-tsaina ihany teo amin'izy mianaka fa tsy nambarana anao e. Zay ilay antony indray mety ho nahatonga izao famonoteny izao.
tena tsy fantatro velovelony amin'izany aloha e. Ary izy ve aloha tena tianao? Fa tena hafahafa mihitsy ho ny fanontanianao e. Fa nahoana moa izany izy no tsy tia? Ohatra tena tia izy ka. ohatra vary indresaka teto sika, ariva sahady tia ny andro. Tsy aleo misaraka eto aloha sika sy anao dia aoriana kely indray to izy nandresaka. Fa mba azonao menavy aloha ny laharan'ny findainao sy nindray taratasy teo mba hanaovako fanadihadiana manokana. Ary miantso anao raha vao mahita vaovao mahakasika an'io. Ay, raha ohatra ka tena tia hanampy ahy tokoa ary ianao dia tsy maninona fa tsy ampisalasalana ny hanolotra anao andreto ary. Fa mba mana-tena kosa Andriamatoro rija Ahatra fa tena fiaraha-miasa matotra ny amiko sy ny aminao. Ary tena fanadihadiana mahafa-po no ataonao. Aorian'izay valisoa mety miandry anao raha toa ka mahomba ny fikarohanao aza manahy ianao raha matoa kely asina fa tsy maintsy valiny tsara no azonao aty aniko a. Manana nefa faharetana fa ny manao zavatra tsy mora ary aterika ianao sa andray taksi. Ay, raha toa ka tsy hanahirana anao ara dia tsy alohanao ve mba haterina sady ny andro efa hariva ve? Ndao ary Ery ô? Ahoan'izay ry tiana? Efa fantatro sahady izao ny fanontanianao io. Tonga ary dia valio fantatrao e? Ampiatrao aloha fa sao dia mifandisika miteniteny foana eo ah. Roviana ihany ho any anatanterahana an'ilay fikasana farany e. Hitanao izany tsy mora ny ry tianany anatanterahana an'izany e. Fa ahoana? Sa mahita hevitra farany izay tsotra sy mora atao ianao? Raha za mantsy ny manatanteraka an'izany tonga dia trainga avy hatrany satria izany no mifanerasera aminazy matetika ko. Ka nosa koa ane ianao izany e? Ka nosa hoana? Izao e, maninona raha entina manao voyage faran'izay lavitra izy dia any ny vitaintsika any aminy. Tretrika ane isika rehery raha azontsika io arena be ireo e. Ny trano, ny orinasa, ny fiara sy ny sisa, sa ahoana? Izay indray ohatra ny vehivavy ray adala ny fiheverako ny teninao. Andray Mba mandeha lavitra ve ny fisainanao io ry tiana? Hoe raha mialy eto Antananarivo izay dia tsy hisy ve ozy ianao na dia taminga-mpianakaviana ray aza ilazany tsy maha eo anahy olo tiana ny ary tiana e. Rehefa fantatry ny fianakaviany izany tsy mba hifandrizorizo amin'izany ny tenako ka. olontiana. Za zany inona ny fiheveranao ah? Asa Teniteny foana ty vavanao. Raha tia azy tsy ndeha mandeha any, ndana manaraka azy any e. Ndeha tanterao any ary ny fanambadiana izay vedi-betesinao matetika amiko e. Tsy mila koa inona mampianananao eo e? Tsy ny lalanao ny zorona fa tsy. ianao ty koa dia mora Inona indray? Ianao ihany ange ho any tiako fa ny fomba natanterahana an'ilay faniriantsika ho any tena mbola sarotra amiko ange ry tiany. Finge ianao avety anilako ety dia eo dia tony eo fo fa manimba ny zaza ao akibonao ange io fonao mora tezitra io e. Ka ianao tsy inona mahasosotra ka? Maninona indray izao? Ny anao tsy mba mihevitry ny hoavin'ny zanantsika akory. Zaho ary tiana mba misy zavatra tiako angatahana aminao nge e. Hoe ahoana izay rery? Tiana Ahoana?
maninona ara ajanona zany fisainandratsika izany de io indray ianao fa hivadi-bolana maninona dia ataonao hoe zaho sy ny zanako ianao hiada-pinaritra ny anaty vila tsara tare sy mihaja fa zaho sy ny zanako kosa sady tsy manana no mipetraka amin'ny trano tsy zarizary ao rehefa anyfako trano tsara tare ianao raha izay no mampalahelo anao tiana ka tsy mety amiko eneritiana le mamono any asiny tsy ampahory anareo mianaka izany fa za eo mitatana ny vola rehetra re izao no lazaiko anao rehery aza za mihitsy ny amadibadianao resaka eo izay indray ianao raha za koa tsy mila izay arenanao sy asiny ianao no ilaiko ianao ny rain-janako ane ianao eo akaikiko mandrakariva ny ilaiko omeko ray volana ianao eritreretanao tsara rehery na iza na hiasana mahafatifaty anao laviny raha tsy hetsika ianao za no amita ny tantarany mazava aminao zay nampiantso anao raha mantokely asina fa misy fanontaniana vitsivitsy mba tiako valinao amiko an'io eny andre matoritsy ento ara ny fanontanianao fa hovaliako raha toa ka fantatro zay valiny ono iza no nahita voalohany nahafatesandrainao ary taiza izy ny maty sao ihany nahita anazy maty tao amin'ny braony ka satria tsy nody izy nandritry ny 2 andro no sady tsy niantso akory dia farany alasanakany ampiasana izaha azy sady hoe antany ny mpiara-miasa aminy ihany koa kanjo loza fa efa fatana mangatsika sisa no vataniko tao amin'ny braony fa nga akory tsy miara-miasa izy ery fofombadinao no tsy nahalala izany tsy vodiny hatrano izany miara-miasa izy fa laza tamiko hery tamin'izay fotoan'izay fa amitahiraka ny mahajanga ka izay no antony tsy nanontaniako any hery mihintsany satria data tsy niaraka taminakany sady niantso azy foana koa fa mesagery io no henoko foana tao amin'ny finday zany hoe ny andro nandehanana zany no mety nahafaty andrainao koa tatia Tananarivo raha raka ny fanombanana dia hery lasa maraina fa dada maty ny rivo na ny teo anelanelandreo ary 2 andro tateoriana vao fantatra fa maty dada misy zavatra angatahaka ao aminao farany raha sitraka ao ary hoe ahoanao moa izay indray matoritra azonao mba hoentina any amin'ny braondrainao ve ary aveo mba hoentinao makany amin'ny fasana nandevenana azy fa inona daholo aniva ny antony lavanao azany rehetrarehetra izany tena mbala zao amiko mihitsy aloha ka tena mifondy zava-miafina amiko mihitsy ny fisianao teo amin'ny fiainako ho fantatrao ihany momba fahazamaika ianao ny any engaviko anao ary tena anakanako anao mihitsy dia aza ambaranao amin'izaniza aloha aza ambaranao amin'izaniza fa mahalala ianao na nresaka taminao ary aza miezaka ny ahalala aloha ankehitriny fa tsy mahasoanao velively zany ataovy ampy aloha ny fahafantaranao ny anarako tsy
tsy izany mantsy fa aza miteny zavatra betsaka ho afa raha vonona ianao dia andraosika andeha. ilay peniny dada tantara ny soratany olona antoarymamy raha vorombato.